Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alarobia 9 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alakamisy 5 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana amin'ny avon'ny alondrano. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap-d'Ambre hatrany Cap-Est anorana mety araikotroka ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja andidina ny 1.4 metatra. Cap-Est hatrany Manoro anorana mety araikotroka ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora hahatratra 20 km isan'ora indraindray adiny mpanonja na Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Mahanoratra ny Taolagnaro anorana malefaka ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora hahatratra 20 hatramin'ny 17 km isan'ora indraindray manakaiky ny Taolagnaro Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja andidina ny 1.5 metatra hahatratra 2.5 metatra ny any atsimon'ny Vangaindrano isan'ny rano avy atsimo atsinanana. Taolagnaro hatrany Cap-Sainte-Marie andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 15 km isan'ora Anonjabe ny ranomasina ahery indraindray avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.4 metatra isan'ny rano avy atsimo atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap-Sainte-Marie hatrany Cap-Saint-Vincent andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora hahatratra 20 km isan'ora indraindray ny any atsimon'ny Toliara ary 17 hatramin'ny 15 km isan'ora manakaiky ny tendrony atsimo adiny mpanonja na Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1 hatramin'ny 1.4 metatra. Cap-Saint-Vincent hatrany Cap-Saint-André ho maina amin'ny ankapobeny ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 19 hatramin'ny 20 km isan'ora adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja ho latsaky ny 8.5 hatramin'ny 1 metatra. Cap-Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifindrahona amin'ny tsitokotoko ho avy avaratra na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora hahatratra 20 km isan'ora indraindray ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja 8.3 hatramin'ny 8.7 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre anorana tandrifindrahona mety araikotroka mivaovao fitokany rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja 8.3 hatramin'ny 8.7 metatra.